tonga soa daholo indray eto amin'ny zanam-pandarana positive vibes miaraka amin'ny Clarella indray antsika amin'ny tian'ity dia ho fatapataritsika indray hoe ohatrohatry ny ahoana ary izany hoe business réussi izany na hoe tena amin'ilay asa tena mety aminao dia ilay asa tadiavinao mitsehatra misy ianao. Voalohany ary tadiavo aloha ilay asa tena tianao, izany hoe ilay asa tena mandresy lahatra anao, izany hoe fo maraina ianao dia hoe vonona hiasa satria tia ilay asa, tiako ty asa ty dia vonona hanatanteraka an'ity hatramin'ny farany, izany hoe tsy dia any amin'ilay vola loatra izany ny sainao fa ny amin'ilay asanao dia rehefa tianao ny asanao tsy kivikivy izany ianao na oviana marapatapitry ny fiainanao anatin'ny orinasa io tsy ho kivy izany ianao satria ny asanao tianao. Mbola atao anatin'ny hoe business réussi ihany tsika faharoa manarakaraka an'izay ary dia inona indray ny ahafantarana hoe business réussi. Mety hoe nanana nofinofy ianao tamin'ny mbola kely hoe te ho lasa mpanakanto na hoe te ho mpanentana fandaharana ve ny aoriana any na hoe te ho lasa mpanao gazety, maro dia maro moa izany ny asa tsy ho voatanisa fa raha misy nofinofy ianao ka rehefa fotoana izay tsapanao hoe fotoana izay vitanao ilay izy dia aza asiana andraso tsony fa tonga dia ataovy ilay asa nirinao hatramin'izay. Mila tsindriko tsara ty zavatra teneniko farany ity, izany hoe raha mpandraharaha ohatra ianao mijery ny fandaharana io na hoe mitantana orinasa ohatra hoe tsena anankiray dia tadidio hoe les clients sont rois, izany hoe mila izany ianao mahay mamaly faly ny client anao izany hoe mamaly ny etaetan'zareo misy izany ao etaeta dia mila valinao izay, asianao tsikitsiky kely raha ohatra hoe ampiasananao misy client miditra avany asianao tsikitsiky kely dia mety tsara mihitsy izay satria mila an'izay fifandraisan'izay zany eo aminao sy ny client anao mba ilamina tsara ny asanao ary ilamina hatramin'ny farany, izay no antsoina hoe business réussi. Raha fitina ary zavatra teneniko hatramin'ny voalohany teo raha nanaraka tsara nareo tany atokantrano tany dia ho an'ny resaka business réussi aloha ny lohahevitra tamin'ity drapitorako ity. Voalohany ary dia mila mikarika ianao inona ilay asa tena tianao, izany hoe tena ho ataonao tsara ary hatramin'ny farany inona izay zavatra izay, karokaro kely ao fa ho hitanao eo ihany izay. Faharoa manarakaraka an'izay raha manana nofinofy ianao dia fotoana izao hanatanterahana azy. Raha ohatra ianao ka te ho lasa pilote tanterao izany fa tsy zavatra manakana anao izany fa si on veut on peut, izay raka izy manaraka an'izay indray ary fahatelo amaranako azy tadidio tsara izy ity indrindrindrindra ho an'ireo mpandraharana ilay mitazona tsena reny na mitazona resaka vente en ligne, les clients sont rois, izany hoe mila mamaly faly ianao ny client miditra eo aminao fa tsy ny lohabe anao ny ataonao fa mila ianao mitsikitsiky tsara, mila ianao mahay mandray olona dia rehefa mahay mandray olona ianao dia vetivety dia tombo ny client miditra eo aminao satria ataon'zareo malaza ianao hoe tato amin'ity orinasa anankiray ity tena mahafinaritra be mihitsy mifandraisana dia tia ny olona ianao dia miditra ao aminao ny olona dia izay ny antsoina hoe business réussi.